Fantatsika tsara zao fa amin'izao fotoana izao tokoa dia tena mandeha be mihitsy ny fampiteha zavaboary eto Madagasikara ary ny fitrandrahana azy tsy ara-dalàna na koa fanondrana azy atsokosoko. Zavatra tsapa zany dia hoe tsy mahavita miaro mihitsy zany tsika malagasy hatramin'izao dia any zany tokony tadiavina zany ahoana ny firaisan-kinantsika malagasy mba ahafahana miaro an'io. Io zany misy zavatra niveau be dia be zany no resana amin'ilay izy dia izay niveau izay zany tokony samy mijery hoe raha ny avondron'olona ifotony ahoana no anjaran-draikiny. Dia efa nisy lobariatasy valo natao nisy fikaroana lalina anankivalo koa nefa nataonao mpanao gazety koa naparitaka mba ampahafantarina antsika malagasy hoe inona zavatra mitranga eto Madagasikara ary inona no ezaka tokony ataontsika mba ahafahana miady amin'ireny fanondranana sy fitrandrana tsy ara-dalàna ireny. Io anefa niaraka ny teneniko teo tsy vitan'olon-drery ilay izy ary mila tena hoe politika sy fandraisana tanana ny fanjakana mihitsy zany ilay izy. Dia eo zany tsika samy mahafantatra hoe anjaranay mpanao gazety ohatra zany izao no tokony ataonay, anjaran'ny conservation internationale zao no ataony, anjaran'ny ministera zao ny ataony, anjaran'ny gendarme misy ohatr'izay zany zavatra tokony hoe ana fa tsisy afaka hite mihitsy zany hoe zarery no avitan'ny ady amin'io fa itsika rehetrarehetra tsy maintsy miara-monjaka ary tokony tonga saina mihitsy ntsika amin'ny zavatra mitranga ankehitriny izao satria tena vetivety dia ho ripaka ny zavatra misy eto amintsika amin'izao rythme iainantsika izao ary efa ataontsika ripaka io nataon'Andriamanitra iainao anatin'ny zavaboary no olombelona. Ataontsika potika ny zavaboary dia mba mino tena ihany zany tsika.